Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta, no irabako anareo rehetra na aiza n'aiza misy nareo manaraka ary-miaino zao fandarana azo antoka fanavotana amin'i Kristy Jesosy izay endreketako ny mpitandrina sy lofonirina Ramboarsona. Fahasavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ary dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasany satria efa nitombotra ny andro iverenan'i Jesosy dia mila miorona tsara amin'ny fontsika ka noho izany dia ivavaka tsika satria tenin'Andriamanitra no ambara sazavaina ampahirezana antsika. Misaotra anao zay Andriamanitra mifamindram-ponao fahatanteran'izao fotoana izao dia matoky sy manateny zay fa menao saina fahendrena fahalalana matsilo saina ty mpanompo izay nametranao ny hafatra ty ary apetrako mivavaka ny teny ary indrindra ianao mihitsy nitondra ny hafatra ny amin'ny olona tsiray rehefa nifirahanao ny sofiny sy ny fony ka mpitoera ho amin'ny teny dia ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny finandrano boky zavavako zany saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Hodinitsika eto indray ny hoe ny asa ny fanamasina vokatra ny fanamasina ao amin'ny olona mino ao amin'i Jesosy. Tsara aloha fa betaka no miezaka mafy angataka amin'ny fanamasina kanefa raha dinihina ny soratra masina ny teny Andriamanitra dia zao voalaza amin'ny Galatiana 3:4-5. Galatiana 3:4-5 vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe ary satria zanaka ianareo dia ny raha n'Andriamanitra ho ao am-pontsika ny fanahiny zanany miantso hoe abaray eo. Ny fanamasina dia mena ny zanak'Andriamanitra, mena ny olona mino. Raha manaraka tsara ny tantara ny Corneliu tsika eo amin'ny asa apôstôly 10 rehefa nitoro tamin'ny Corneliu menakavy sy ireo sakaizany apôstôly Petera zay nirahany fanamasina teo ampitoriana satria nino le olona tonga zanak'Andriamanitra dia avy dia nandray ny fanamasina. Zay ny zavatra mitranga zany. Ireo apôstôly sy ireo kristiana voalohany tamin'ny andro Pentecoste tsy nangataka eo miompanamasina zay salamzany fa mivavaka na mpiora amin'ny finoana reo satria tonga zanak'Andriamanitra izy reo dia narotsaka Jesosy tao amin'izy ireo ny fanamasina. Ary zay zany zavatra anao hoe satria zanaka ianareo dia ny ran'Andriamanitra ho am-pontsika amin'ny fanahiny zanany miantso hoe abaray eo. Ka atao zany zay atonga antsika ho zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny filazantsara, amin'ny finoana ny vaovao mahafaly, afaka amin'ny ota manandevo, tonga zanak'Andriamanitra dia mandray ny fanamasina. Ary raha vao mandray ny fanamasina antsika dia zao voalaza amin'ny Romanina 10:5. Romanina 10:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanamasina zay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ny fanamasina no mitondra ny fitiavana arak'Andriamanitra ho am-pony olona. Rehefa tonga ao am-pontsika ny fanamasina na Andriamanitra zay vao tonga ny fitiavana arak'Andriamanitra. Azay indrindra ny voalaza ny amin'ny Jaona 1:4 manambara zany fahatanteran'ny fitiavana ao am-pon'ny olona mino ao amin'i Jesosy zany. Jaona 1:4-7. Jaona 1:4-7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ry malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana azay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala n'Andriamanitra. Zay aloha zany avy amin'Andriamanitra ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana. 9 hoe zay tsy tia dia tsy mba mahalala n'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Tsy mahalala n'Andriamanitra mihitsy zany. Ary vakitsika ny 12 sy ny 13 dia misy teny toy zao minaran'i Jesosy Jaona 1:12 sy 13. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra naovinanoviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ao amintsika ny fitiavana. Matoa tanteraka ao amin'ny olona anankiray eo amin'i Jesosy ny fitiavana dia satria efa ao amin'ny Andriamanitra le fitiavana. Ny 13 zao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia nanomeziny antsika ny fanahiny.
de fanamasa tonga o araka hitantsika tany romanina toko fadimy zay nomena de mitondra le fitiavana araka Andriamanitra ao amin'ny olona tsy tanteraka mihitsy ny fitiavana ratsy zany tsy vita niezaka io hoe za fa mba miezaka na salam'izany ary ny fitiavana araka n'olombelona de tsy eken'Andriamanitra fa ny fitiavana araka ny fanamasina araka n'Andriamanitra no eken'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faefatra de vakitsika koa ny 9:10 ka hatramin'ny 20. Jaona voalohany toko faefatra 9:10 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'ny Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Zay tsara io. Mato tanteraka ao amin'le olona ny fitiavana dia le olona zany efa ao amin'ny Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Mazava tsara io teny io averiko le mandeha 9:10. Ary sika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. 9:17 Izany no ahafantarantsika ny fitiavana. Izany no ahatanteraka ny fitiavana amintsika mba hanantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy tsika eto amin'izao tontolo izao. De ohatrany zany izany no ahatanteraha ny fitiavana amintsika. Andriamanitra tonga ao amintsika atsika ao amin'Andriamanitra. Ary voalaza eto fa hoe atonga ny olo tahaka azy fa tahaka azy tsika eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny fitiavana sy ny finoana zany ary ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Ny 9:20 Tsy manan-tahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra zay matahotra de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. De ro tsara zany fa le fitiavana araka n'Andriamanitra io. Zay zany zavatra hitsapatsika eo amin'le fitiavana. Ary ina koa ny zavatra tsapa vokatra io asa ny fanamasa io amin'le olona mino. Betsaka nefa malala leo amin'ny Galatiana toko 5. Vakitsika izy io efa malala an'io ny akamaroan'ny olona ary raha ohatra ka tsy sapatsika lisy de tokony andinitsika hoe tena tsy ato amiko zany no fanamasina raha izany. Galatiana toko 5 de ny 2:20 sy ny 3:20. Galatiana toko 5 2:20 sy 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana. Jereo fa ny voalohany indrindra de ny fitiavana. Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Tokony tsy fanina fanamasina zany ny olona zay tsy ahitana vokatry zany voalaza hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Raha olona mora sositra, olona mora tezitra, mankahala na manaratsy ny fivavahan'ny hafa dia tsy ho mihitsy zany ny fanamasina. Tokony andinika le olona indrindrany amin'ny hoe fitiavana. Fitiavaka rakanao ary misy teny hoe fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, manao soa. Misy mahantra mangataka de manao soa, mety misy misy sakafo salam'izany ho an'ny olona mivola mba belomany. Misy olona maha kristianina azy de mpangataka ka volaminy vola atao hoe lany ray andro ataotsika hoe 200 tsy mahazo vary ray volia akory zany 200 zany de vidianan'le olona mofo napitsy olona mangataka de mitendray izy efa nomeko anao maniky mbola mangataka andray ke efa laniko efa lany ary zay ny tsy mba azo ny eritreritretra hoe jereo nge Andriamanitra le fitiavana de manisy sozy zao tontolo zao zay ao anatin'ny faratsiana, fahadalana, tsy fahombiazana, fankalana,
ary fandikan-dalàna be jangajanga be ampanjangajanga ampamon'olona ampiteny ratsy nefa de mbola men'andriamanitra hainy avelomany men'andriamanitra vady zanaka asa mandrara ivelomany tsy eritreretin'le olo hoe avy amin'andriamanitra fitiavana ny zany andriamanitra io de tena mahavarina mihitsy tsy takatry ny saina fa na de ny olona ratsy fanazao de mbola meny zany zavatra zany raha mahita matsiaro ny tantaran'le vehivavy tratrany jangajanga tamin'ny andron' Jesosy atsika mpitondra fivavahana mihitsy no tena masika tsy manam-pitiavana masika hoe fa tsy manam-pitiavana de ao anao izy netiny zareo de nety tao am' Jesosy ty olo ty tratrany jangajanga tratra olona mola tanana mihitsy ka araky ny lalàna de tokony toram-bato reo mpitondra fivavahana jiosy zay ny tenan'zany zany a de nietreritra hoe raha iteny Jesosy hoe tsy tokony toram-bato izy de mandika ny lalàna raha itorabato an'le olona ndray vonona dia tsy eken'ny fanjakana romanina zany de jereny zareo Jesosy manoratra amy tany manoratra teo tsy niteny araky ny zany lazaina zany de ahoana ny hevitrao de nyjany zao sy nitodika tam'zareo de laza hoe izay tsy nanota taminareo mihitsy naoko ny torabato azy voalohany le zareo zany efa manana vato any an-tana itorabato izay tsy mbola nanota taminareo mihitsy naoko ny torabato amazy voalohany voatsindro ra tampozy tany amy sainy re olon'ireo satria izany tsy nanota de nomiko nanipy vato tsy kelikely ny tsirerehetra zay moa na tonga le fitenena hoe mifialan'ny jiosy lasa zareo tsisy de Jesosy kosa rehefa lasa ao de nanatona an'le vehivavy tratrany jangajanga de niteny hoe raha vehivavy nakaza le olona ny ampanganao teo mbola misy hoe de hoe tsisy tompoko za koa tsy mempanganao ozy Jesosy fa am'zao sisy zao aza manota intsony aza manota intsony zay zany ny zavatra nitranga de mahavarina be le izy tsy nanameloko azy zany Jesosy fa hoe aza manota intsony ary zay no mahatonga ny akabiazan'olo ankehitriny manao adalàna tsy mamaly eo ny eo Andriamanitra de mbola manohy ny adalàna ihany izy tsy fantany nefa vokatry zany amy farany ry havana ny vokatry ny fanahy de zay fitiavana zay ny voalohany araky ny hitatsika eto fitiavana ary fifaliana sy fiadanana fifaliana sy fiadanana zavatra lehibe hoan'ny zolomina ary misy teny hoe fanaovantso famoram-panahy fanaovantso famoram-panahy fahamarinana fahononam-po magaga fa any am'le fo voakasiky le fitiavana satria any am'le fitiavana ao amin'ny fo le Andriamanitra fitiavana no mipetraka raha mbola toizatsika ihany ny teny Andriamanitra vokatry zany vokatry ny asa amin'ny fanamasina ho an'ny olona mihitsy zao mbola azo amin'ny Jauna toko fahenina amby folo lazy Jesosy rehefa ho avy ny fanamasina Jauna toko fahenina amby folo ny andininy fito de zao mbola zao fito sy ny valo amin'ny anaran'i Jesosy Jauna enina amby folo andininy fito sy ny valo amin'ny anaran'i Jesosy zaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho de irahako ho aty aminareo izy mahatsara ny olombelona tokoa ny elan'i Jesosy satria amazanak'olona azy de izy rery voafetritra amin'ny toerana anankiray ihany fa ny fanamasina kosa afaka manerina zao tontolo zao ary miditra any amin'ny folon'ny olona tsy iraray avy zay natonga Jesosy ny teny hoe mahatsara anareo ny fialako tena mahatsara ny olona tokoa ny fialan'i Jesosy ary ny vokatry zany koa zany fialany zany toy izy hoe araky ny andininy fahavalo ary raha tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotany sy ny fahamarinany ary ny fitsarana betsaka ny olona no tsy miaiky ny fahotany
arambaraminy ny fahadisony ny tsy mety ataony na ny fahadalany tsy manaiky izy fatany avy fa mety ary misy olona manaiky any fa ny ankamarony tsy manaiky mihitsy azay zany na tonga ny teny eto hoe fanamasiny mampiaiky zao tontolo zao ny fahotany ary tsy ny fahotana ihany volazany eto fa sy ny fahamarinana ary ny fitsarana fahamarinao amin'ny baiboly betsaka tseken'ny olona efa taloha zany efa tsy izy tsony zany zay nambarany sasany nefa mbola mitoetra satria ny ten'Andriamanitra araka volazany Isaia 70 zao volazany Isaia 70 ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Isaia 70:15 maina ny ahitra malazo ny vonony fa ny ten'Andriamanitsika dia haharitra mandrakizay ny ten'Andriamanitra azany tokony ho dinentsika hoe liasa amin'ny fanamasina de ahoana koa zany liasa amin'ny fanamasina ao amin'ny ny olona mino ao amin'ny Jesosy ao amin'ny Korintiana voalohany 12 de misy fanambarana toy zao Korintiana voalohany 12 ny 17-20 zao mbola zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary izy rehetra de samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa izy rehetra le olona mino amin'ny Jesosy zany tsy olona anankiray ihany fa izy rehetra ary namafisiny zany amin'ny 12 mahita an'le vokatry fanahy reo rehetra reo dia asan'ny fanamasina iray ihany zarazarainy ho azy rehetra avy araky ny sitrapony zarazarainy ho azy rehetra avy araky ny sitrapony le olona mino amin'ny Jesosy mandray andreo satria naona zanak'Andriamanitra izy ka inona zany vokatry fanamasina tokony ho hita amin'ny olona tonga zanak'Andriamanitra zany vaketsika ny 15 eto moa ny hoe fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena vaky kosa hoe fa ny tsirairay satria raha namakytsika de ry amin'ny 1 de hoe izy rehetra de samy nomena ny fampisehoana ary ny 12 de hoe reo rehetra eo de asan'ny fanamasina ihany zarazarainy ho azy rehetra avy araky ny sitrapony ka ny tsirairay zany zay ao amin'ny Jesosy maso fa tsy hoe ny anankiray fotsiny satria misy ny teny ny aozy izy de fazapahasavana mamantatra fanahy zay ny anjarako ny anankiray indray de miteny hoe ny afa mezam-pahasavana mitory teny tsy zava-doza ve zany re olona raha izany fotsiny zay fotsiny hoe ny asan'ny fanahy olona anankiray raha ohatra ataontsika hoe misy olona ty Madagasikara moa zany olona voany demoni le olona ny ataontsika hoe any Majunga le olona mpitolo manana fahazam-pahasoavana rehetra eto Antananarivo de mbola iantso zany hoe ndao aloha tsona le olona ny Antananarivo tonga ty Majunga tsia fa zao ny tena marina hoe fa ny tsirairay nomeny ny fanahy teny fahendrena ny olona amin'ny Jesosy de manana teny fahendrena satria nahoana Jesosy le fahendrena ka raha le Jesosy fahendrena tonga am'le olona de tonga ho aminy teny fahendrena de toy izany keo ary ny tsirairay teny fahalalana araky zany fanahy ray zany ihany Jesosy mana toeny mana ny fahalalana rehetra ka rehefa tonga ao am'le olona Jesosy le tompony fahalalana de mana ny fahalalana ny amin'ny tsoratra masina le olona ao amin'ny Jesosy fa tsy hoe ny anankiray fotsiny diso de tsisy raha many hoe fazapahasavana ray ihany ny ahako diso zany satria ohatry miteny hoe voafetra ny asa amin'ny fanahy masina raha antsika indray ny toy ny manaraka 15 ary ny tsirairay finoana amin'izany fanahy ray zany ihany raha ny olona ray ihany mana finoana ao amin'ny fiangonana tsy de vomafy daholy fa ny olona mino ao amin'ny Jesosy manana finoana araky Andriamanitra ao amin'ny Jesosy satria le Jesosy tompony finoana ny ao aminy de toizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra ary ny tsirairay fanezam-pasavana hoety mahasitrana
am'izany mpanahy ray zany any ary ny tsiraray ny manao fagagana ary ny tsiraray ny maminany ary ny tsiraray ny mafantatra fanahy samihafa ary ny tsiraray ny miteny am fiteniny maro samihafa tsy fantatra ary ny tsiraray ny mandika fiteny tsy fantatra ireo rehetra eo de asan'ny fanahy iray ihany zarazarainy ho azy rehetra avy araky ny sitrapony zereo tsara fa zava-dehibe ny fanambarana fa mana fanampasoanao fagagana ndray andro toro tao am-piangonana anakiray nasain'olona hitoro tao am-piangonana anakiray ka mombany am fagagana ataon' Jesosy nitoriko tam'izay fotoana zay rehefa ndrava ny fiangonana dia zakazaka nanatona ny raha matoana ary vehivavy anakiray na vavy anakiray azafady pastera fa marary mafy ny zanako de mba mangataka anao mba ametra tanà mba hositrany izy de aizy nareo mipetraka hoa miala ditongotra 5 kilometra avy eto tsy lasany afo zao no izy mandihany anao makany an-trano tonga ny an-trano de ametrao tanina ny zanakao de teneno ny areta amin'ny anaran'i Jesosy vao nyareta miala ny aretina fa efa netin'i Jesosy zany de diko iala amin'ny zanako ny fanahy mafarofy ny fanahy ratsy mitondra ny aretina satria fa nroahany Jesosy resin'i Jesosy zany diny iala tsy manam-pahefana amin'ny zanako tsony noho ny diakapaka tamin'i Jesosy noho ny am'rahany Jesosy noho ny anarany Jesosy avy anany zeta zay andone loarika rehetra kehitriny ho avy satria ny ten'Andriamanitra amin'ny Marka toko faha 9 de misy fanambarana toy zao ambarako tamin'ny anabavy io Marka toko faha 9 Marka toko 9 any andiny 5 ka hatrano amin'ny 8 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy izy taminy mandehanany am'izao tolo zao ianareo ka mety reny filazany tsara amin'olombelona rehetra zay misy atao batisy novonjea fa zay tsy mety mino no ilona ary zao famantarany zao nanaraka zay mino anaraka zay mino fa tsy mpitandrona rery hamoaka deminy amin'ny anarako izy teny am'fiteny zay tsy mbola kainy izy handray menarana izy ana de misotro zava-mampatazy izy de tsy hampaninona azy zany hametra tanina marary izy de ho sitrany reny ary misy teny koa nalazainy Jesosy ao Mateo toko 10 hatramy mata zay nitariny toriko tamin'ny fanambarana teo fidona vavolombelona fa olona fito nefa maty natsangany Jesosy de tia Madagasikara araky ny teo am-piangonana zao mbolaza Mateo toko 10 fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sitrany marary atsangany ny maty diovy ny boka avoany demia efa nahazo mamaim-pona nareo ko manomeza mamaim-pona nahazo mamaim-pona tsika men'Andriamanitra mamaim-pona an Jesosy Kristo isika fa toy zao nitiavan'Andriamanitra zao tolo zao nomeny zana latoka mba tsy be rehetra amino azy fa hanafiana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka anameloko zao tolo zao mba mijeny zao tolo zao zao na toko 7 ary omeny mamaim-pona koa ny fanamasina ho any zay mino satria zanaka ianareo de ny rahan'Andriamanitra oapotsika ny fanahany zana miantso hoe abaray eo ary ny fanamasina mitondra reo vokatry ny fanareo tsy anakiray fotsiny ho an'ny olona ray fa vokatry ny fanahy rehefa miorina ny fony tena zanak'Andriamanitra izy ka de iran'Andriamanitra hitoriky filazantsara famonjena hanambarany Jesosy le mpamonjy eny hilaza le Andriamanitra velona zay fitiavana ka nitondra famonjena ho an'ny olona izany ny tena voalazany atao amin'ny baiboly fa tsy akory hoe ray monja ka raha ohatra le raha lany teny hoe fanomezam-pahasoavana mahafantatra fanahy samihafa no ananako ka raha misy marary zany eo zafady tompo fa tsy mana fanomezam-pahasoavana mametra tanàna sitrana marary fa andraso loha hitadiavako olonareo inony zany tsy vavolombelon'i Jesosy mihitsy zany tsy asany dika zany tsy fanamasa mihitsy eo aminy eo ary dikan'izay loha hoe fanomezam-pahasoavana fantatra fanahy samihafa de any médecine iepanga itsikera zany efarany riavanao antsika zay mendrehetra erany zao tolo zao ka manaraka ary miainy zao fanandarana fanazavana fitoriana izao fanamasina de mana ny fanomezam-pahasoavana rehetra ary tadio tsara fa ny olona mino de tempolon'Andriamanitra tempolo ny fanamasina Korintiana voalohany toko 7 ny 7
andiny eny ambe folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny tena voalohany toko fahatelo andiny eny ambe folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Zero tsara zany. Tempolon'Andriamanitra fanamasanao. Ary koa ny tena voalohany toko fahaenina andiny sivy ambe folo dia zao ny fanambarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa ny tena voalohany toko fahaenina andiny sivy ambe folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Tsy tompon'ny tenantsika fa asan'ny fanahy masina an'Andriamanitsika, an' Jesosysika, an'ny fanahy masintsika. Aroa ny andinin'ny roapolo fa olo mbo vidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Mankalazan'Andriamanitra amin'ny teo satria efa ao amintsika, ao amin'le olona ao amin'ny Jesosy ny fanahy masina, ao amin'ny olona zay tonga zanak'Andriamanitra ny fanahy masina, ary miseho ny vokatry ny fanahy amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny famonjena. Ho tamin'ny taona lasiny taona 2020 volana marsa nisy zazakely matana ny tsiro mandidy dia nametrahany mpitandra rabena Soranay Jean Paul araka ny teny atsanganony maty velona le zazakely zaza 10 taona io. Ary tamin'ny volana jiola indray tao faritany nakadivolobe maty le matompo ziny namany satria nahazo vola be nalainy ny vola. Dia ny dokotera efa niteny mihitsy andana any an-trano fa any an-trano asiko formol izy any aminareo. Teny an-dalana sakanan'ireo olona nitondra an'le faty rahalahy Jean Claude le tovolano vavaka ho an'ny rahalahy Alexandre Van Marsay lefa sitrana. Dia hoy ireo olona nitondra azy olona fienindazy efa mamimambo ametrao tanina raha misay ty olona ty ho velona. Dia rahalahy Jean Claude teny hoe teny avy amin'Andriamanitra ty matomy misy zany fotoana zany fa aloha hivavaka aloha hivavaka zareo dia mivavaka izy Andriamanitra avy aminao zao ka dia misaotra fa velona io anabavy io. Tonga teo amin'ny avao dia mitra tany izy dia ndroany fanahy fampatesana, ndroany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy fanahy fampatesana velona le raha matoa. Dio ny teny'le rangana anankiray mamamo ny sinda rangano tonitongako fa mbola tsy nahita ohatry tya velona reo olona elindazy zay mpisolo-taoko reo. Dia nangatany Jean Claude iny natao aminareo nanaiky venareo ampianara sotra masina dia nanaiky reo ampianara sotra masina dia mianatra sotra masina reo amin'izao fotoana izao ary nitsahatra tamin'ny toka. Soratsika Andriamanitra mandrakizay fandram-pony fa tsy mbola mio Jesosy mansiona mandrakizay ary manamarina ny teniny ary izy ny mpanteny raha misy rona telo nivory amin'ny anarako dia fovoany aho. Ary na inona tononareo sy angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany fankalazana indray mozanaka, na inona tononareo fibana amin'ny anarako dia ataoko zany. Jaona 7:10 andiny 7:7. N'Andriamanitra mivoninahitra mandrakizay fandram-pony. Amen. Ivavaka tsika to. Saotra anao zay Andriamanitra ny fandram-pony sy ny fahasoavanao. Fa tanteraka tao ny fitoriana ny fanambarana ny amin'ny asa ny fanahy masina, vokatra ny fanahy masina eo amin'ny tsiray avy zay ao amin'ny Jesosy satria ny zanak'Andriamanitra no mandraingitra ny fanahy masina, menao ny fanahy masina. Ka dia hoanao ny dera hoanao saotra anao voninahitra amin'izany satria ireo fanomezam-pahasoavana rehetra dia ho an'ny tsirairay araka ny tenao mena amin'izy tsiray avy. Ka dia hoanao ny dera hoanao saotra anao voninahitra Andriamanitra ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovako zavavaka zany saotra Andriamanitra ho voninahitra Andriamanitra ray sy fankalazana anao Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manao veloma mahafinaritra indray tompoko. Ny fahasoavan'Andriamanitra eny ho amintsika rehetrarehetra ary ny teny zay nambarany dia ho tanterako amintsika tsiray avy zay nandray zany tena nambarana fa zao Jesosy Kristy tsy miova malan'io andravak'izay ary manamarina ny teniny izy satria izy ny tompon'ny teniny sy tompon'ny finoana. Mandra-pianao tompoko anaran'i Jesosy. Amen.